Ho ampitombona ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika hivavaka isika. Ny voary iray manontolo Tompo no miaraka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao ary sambatra izahay afaka manatanteraka an'izany koa ankehitriny. Koa avozinay hatrany ny fanolorana ny fiainanay mba ho anjakanao ry Jesoa Kristy. Amen. Ny voalohan-teninay ry havana dia miaraba anao. Miaraba anao satria noho ny famindrapo sy ny fitiavana ary ny fitahiana raisitsika eo amin'ny Tompo dia tratran'izao zoma farany. Zoma farany amin'ny taona 2024 izao ianao. Misaotra ny Tompo tamin'izay nataony tamin'ny fiainantsika. Eny, mety nisy nahafinaritra isaorana azy izany, ny nampalahelo, ny nahasosotra, ny zavatsarotra, ny mety nampanaitaina sy nampahory, ny aretina sy ny sisa. Nandalo izany fa izao ny fifaliany nefa dia hoe samy tratran'izao zoma farany amin'ny taona izao. Ary indrindra mahafinaritra koa ilay satria matetika dia fiteny koa hoe zoma mahafinaritra. Eny, ny andro rehetra omen'ny Tompo dia mitovy avokoa ary tsara avokoa fa tsy haiko fa ny olona efa reraky ny asa nandritra ny herinandro dia izay no nahatonga an'ilay fitenena angamba raha ny fahazahoko azy hoe zoma mahafinaritra ka dia ara-paina ianao hoe tratra izao zoma mba teneniko ilay izy hoe zoma mahafinaritra izao. Ry havako, efa maraparana an'ity loha-hevitra ny amin'ny hoe manisy tena ny mpino ity isika ka andeha ny tantaran'i Amana indray no jerentsika. I Amana dia Prime Ministra tamin'ny andron'i Ahasverosy mpanjaka Persiana izay voatantara ao amin'ny bokin'i Estera izany. Izy dia lehilahy tia voninahitra. Toy izao ny zava-nisy ao amin'ny Estera 3. Rehefa nasandra tamin'izao toeram-boninahitra izao i Amana dia namoaka didy ny mpanjaka fa rehefa mivoaka i Amana dia tsy maintsy mandoalika sy miakohaka eo aminy ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra izay eo am-bavahady. Ary anisan'izany Mordekay dadatoan'i Estera. Estera dia vadiny Ahasverosy mpanjaka. Izy dia mipetraka teo am-bavahady teo koa. Kanefa i Mordekay dia tsy nety nandoalika na niankohaka teo anatrehan'i Amana. Dia hoy ny Estera 3:1-5 ary vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa hitan'ny Amana fa Mordekay tsy mba nety nandoalika na niankohaka teo anatrehany dia tezitra loatra izy. Amen. Hitantsika amin'izany izany ny fitiavam-boninahitra tao anatin'ny Amana ka dia inona hoe ianareo fahatezerana mirehitra no nasetra izany hoe Mordekay tsy nandoalika teo anatrehan'izany. Vokatra izany dia ny Jiosy rehetra mihitsy no kasainy i Amana ho haringana fa noho ny fitsofohan'i Estera izay averina fa vadin'ny mpanjaka Ahasverosy antsehatra, niditra antsehatra mihitsy izany izy niaraka tamin'ny vavaka sy ny fifadikanana dia tsy tanteraka izany fikasana handringana ny Jiosy rehetra izany. Ary farany ary moa dia nisy koa izay fandriany Amana hoe mba hisy hazo hanantonana ny Mordekay. Kinanjo io dia nifototra taminy fa izy indray no nahantona teo ary izy dia teo ny maty ry havana. Ny anatra ho antsika ao anatin'izao loha-hevitra hoe manitry tena ny mpino izao dia tsotra ihany ry havana. Ny firehariana, ny havinavina, ny fitiavam-boninahitra dia mety maharatsy fehefara. Tsara ny voatendry amin'ny toerana ambony amin'ny andraikitra be voninahitra tahaka an'izany. Fa mivavaka mafy kosa anefitsika mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny havinavina sy ny firehariana sy ny fitiavam-boninahitra tahaka ny nahazo any Amana tahaka an'izao. Dia mivavaka tsika ho an'ny olona rehetra indrindra amin'ny mpino izay voatendry amin'izany andraikitra masina izany mba hiaro tena miaraka amin'ny Tompo tsy ho afandriky ilay ratsy ry havana. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo afaka handresaka ny amin'ny tantaran'ny Amana ka dia arovy hatrany indrindra ireo notendrenao hanana fahefana amin'ny toeram-boninahitra samihafa mba tsy hanao tahaka ny Amana fa tena mba ho olonao kosa ry Jesoa Kristy ka hitondra famonjena koa fanavotana amin'ny lafim-piainan'ny vahoaka rehetra. Dia irianay sy angatahana hatrany amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.